misaotra an'Andriamanitra isika no ty fotoana androany izay nitondran'Andriamanitra atsika ho ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Misaotra an'Andriamanitra isika satria matoa nomeny tompon'andro havelomana ny tomony mba anompan'Andriamanitra eto androany ny antony misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana eo amintsika fiangonana. Ka ho fisaorantsika an'Andriamanitra dia andao hiteka mafy dia mafy ho azy isika. Alleluia! Alleluia! Ny voninahitra moa dia atolotra ho an'Andriamanitra irery any. Faharoa manarakarak'izay dia manotra ny arahaba ho anareo rehetra izay fa tonga manotrana ty fotoam-pivavahana ity, miaraba anareo izay mivady, miaraba anareo izay mpanompon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy handalo fotsiny ane ny andro androany, tsy handalo fotsiny ane ty taona 2024 ity, fa raha misy olona nataon'Andriamanitra ndray fahasoavana anisan'izany ane ianao, isika rehetra tonga eto. Alleluia! Ary ny rarina dia samy amarana ny taona 2024 omba ampitahina isika, ary samy atratra ny taona vaovao taona raika amin'ny 2024 miaraka amin'ny fahasoavam-be. Tanteraka izay manao amen mafy ane zany. Alleluia! Andao hivavaka ametraka ny fotoana eo tanana tompo isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zahay fa no fahasoavanao lehibe sy fampitraponao dia nataonao velonaina ka natratra ny androandroany afaka manompanao Andriamanitra tsy to eto amin'ny toerana ity. Matoky zahay fa momba anay sy miaraka aminay eto anao ary mitatana ny fiainanay ianao. Koa dia tsofina rano isy herin'Andriamanitra manapaka ane ny fotoam-pivavahana androany. Samy mandray ny zavatsoa avy any aminao avokoa ane ny rehetra amin'ity androandroany ity, na izahay ato amin'izao tranonao zao, na ireo namanay izay manaraka fotoam-pivavahana amin'ny alala Facebook any amin'ny tokantrano misy azy avy tsirara ihany. Misaotra ry Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manaraka izany ho anareo izay ny tokantrano any manaraka izao fotoam-pivavahana zao amin'ny alala Facebook, dia aoka ny ray anjara amin'izay fanentanana ataonay ianareo mba ho fahasoavana ho antsika tokoa ty androany ity. Dia farany ho antsika ato am-piangonana moa zany satria mbola mahajanainy le ray metatra dia jereo tsara ilay marika iny dia ambonininy mipetraka, fa misy marika ireny ambony ireny mipetraka ianao amin'izay dia voahaja tsara ny ray metatra. Zay zany tompo fa hira anankiray aloha nataontsika miaraka eo am-pitsanganana dia rehefa avy eo raintsika ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Daniel hitarika atsika ho amin'ny fanomponana tompo amin'ity androandroany ity. Hira anankiray ataontsika. Ambaranay papansakan Ituru eto avuana Misaratenao Jesosy Misaratami irandai Social
Nahoana daholotsika rehetra tompoko. Nahoana daholotsika rehetra tompoko. Zavatra tiako amparezina tsika aloha amin'izao fanomboana ny fotoana zao dia fantary fa eo ambonin'ny fiderana Andriamanitra. Rehefa miderany tompontsika dia midina izy ary eto ambonin'ny fiderana manatsotra ny tanany hitondra antsika ho amin'ny fitahiana ka fanomboantsika ny fotoana dia anao hira anankitelo mifanesika. Hira voalohany ataontsika amin'izany dia hoe anio eto ampivoantsika eto Jesosy dia toizandreo mpidera amin'ny hira anankiroa ataovy tsara ny fiderana mba hatohan'Andriamanitra hidina eto eo ambonin'ny fiderana izany. Toerana misy ny fanatrian'Andriamanitra dia misy fifaliana sa tsy izany ve? Ndao tsika ity tanana mafy eo an Jesosy. Midiava tanana mafy eo an Jesosy fa eto izy. Andaontsika iorakoram-pifaliana ho an Jesosy. Halleluja, halleluja. Halleluja. Tsy misy miala maina eto androany satria an'io dia eto Jesosy. Miala ny olana, sitrana ny aretina satria Jesosy dia tsy hita rehetrarehetra androany ho amin'izay mitady azy amin'ny fonony rehetra. Lasarintsika. Sigaretra mitsy anao fetsika. Ifanena Jesosy ekenao io. Ifanena Jesosy ekenao io. Akulebe amnoti aduandwande lenari lani tasiditane. Ifanena Jesosy ekenao nyane. Ifanena Jesosy ekenao nyane. Aniwandi Sigaretra mitsika. Ifanena Jesosy ekenao io. Ifanena Jesosy ekenao io. Akulebe amnoti aduandwande ranari lani tasiditane. Ifanena Jesosy ekenao nyane. Ifanena Jesosy ekenao nyane. Aniwandi Atau meu fundo rehetra mifetsika fa sembra brava ao seu momento. Visa atenção. Agora o amnazer amazonal. Isso é legal, isso é final. Isso é legal, isso é final. Andriamanitra io fihetsika ataonao io.
Ifanena mteso seke no hivo Ifanena mteso seke no hivo Anulebe ya mnotia duandwane Lenari lari trasinitane Ifanena mteso seke no nyane Ifanena mteso seke no nyane Andi wandi Andi wandi Andi wandi Andi wandi Andi wandi Ifanena mteso sena Ifanena fana stana nena Hanafa kanal mteso sena tugetuis Asudeta na mera kandura kura kapaya mtesos Hallelujah Metskana sulfunai tanem nyafindrinja satsanve Lasarsik Sami metska manoti brita wantu Kambunge niseza fyandi yanana Itani mukitera tungune Ilani chandi yanane Manila niveta kambunge niseza fyandi yanana Itani mukitera tungune Ilani chandi yanana Kabude Soreti somananda cha Tiranu tiru fatiruge Fahami di fitwera Hanem yavidi 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 Kau yawe
ny fidenanao amin'ny alalan'ny tegam-paheto izy naontsika iankohaka indray mendrika ny fideran'Andriamanitra kanefa miendrika mihoatra ny fanajana sy ny fiankofana izy satria ilay be voninahitra indrindra asarato ambony ny tananao lazao Jesosy hoe miakohaka eo anatrihanao ilay be voninahitra indrindra manaty zanao ao Andriamanitra ianao ilay tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao ilay izy hatrizay ka ho matrak'izay ianao ilay nanisy ny azavana ianao ilay nanampisy tsy misy ianao nanampisy ientompo malalao hainao iantoy manao misy tsy misy satria lehibe loatra ny famindramponao misy anaty etenao Jehova misy anaty etenao faramasinao halleluja halleluja sotranao zay tompo naotsika iray feo hoe mantsaka ny voninahitra mantsaka ny voninahitra midina miafony Mamnenita Sotra tupo Niftiavandintra funi Mosanam na vindrina Nisana kaurecha Nisana kaure Nasana jawambuniji Nasana jawambuniji Famino na Fambinuana Vivava kaminawa Vivava kaminawa Sukafir masuku bahitanda Bibulot jano saji Yanatia Bukatulu jumana Butuga Hosanna,
Sotra Tompo, menanao voninahitra zao. zao moa tia dia tonga amin'ny fotoana indray a izay afahantsika rehetra mivavaka za mino fa samy efa mivavaka ho an'ny tenany daholo isan'andro sady zany rehefa mivavaka ianao isan'andro dia mivavaka taio a fa androany indray tsika dia mba tsiaro a hivavaka ho an'ny vady aman-janakitsika eto mambavaka ny vadinao mba tena lehilahy io vao mahatonga amin'ny teny hoe vadinao mantsy a rehefa mijery a dia ohatra mivehivavy mibedebe fanakaiza daholo ny lehilahy dikan'izany mbola tsy tena mivavaka mivadinao a eto mambavaka izy mba io vao tonga hivavaka eto ihany koa izy dia eto mivavaka ihany koa ny zanakao a mba tonga ny zanakao tena ompino hijoro tsara amin'izao andro farany zao zao ngefa andro farany dia eto mivavaka ny zanakao mba tena iovafo tonga pino ho ateraka indray a ary atonga ny ankonanao olona voahomana ho any an-danitra izany ka andao isika tonga dia hivavaka ho amin'izay a avy hatrany tompo samia mivavaka ho an'ny vadiny ho an'ny zanany Andriamanitro sotranao izahay raha nomenao an'ity fotoana androany ity fotoana manokana hahafanay mivavaka ho an'ny mivady aman-janakay ianao no tany vadiny tsiraray avy Andriamanitro vangio mba ho tonga pino Andriamanitra raiko tsara indrindra vangio mba ho tonga olom-ba vao Andriamanitro ho ateraka indray ary atonga ny ankonany tsiraray avy ho vanginao ihany koa ta io ny vadiny tsiraray avy Andriamanitra raiko io tonga pino ijoro tsara iova tanteraka ny fiainana ary amin'izao andro farany zao dia hoentinao amin'ny famonjena Andriamanitra raiko Andriamanitra lehibe Andriamanitra tsara ianao Andriamanitra manisy zavatra rehetra ianao ainao izany vangio ny vadiny tsiraray avy amin'izao fiangonana izao mba tena ho voavonjy ho tonga pino Andriamanitra raiko tsara indrindra Haleluya haleluya oh shaya parakandarakatia sara parakandarakatia sara para ora sara parakandarakatia sara papa 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 ora sara parakandarakatia sara parakandarakatia sara papa 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 ara sara parakandarakatia sara papa 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 Ola sara paragidara katia sara paragandara tonga pino ny vadiny tsiraray avy amin'izao fiangonana izao oh Jesosy voataonao an'Andriamanitra voataonao an'Andriamanitra Alleluia Alleluia ora shaya paragandara katia sara papa 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 oh tonga ho amin'ny famonjena ny vadiny tsiraray avy amin'izao fiangonana izao Andriamanitra raiko tsara indrindra ary ta io ihany koa ny zanany tsiraray avy Andriamanitro ny ankohonany tsiraray avy amin'izao fiangonana izao ho tonga pino ihany koa ianao mihitsy no manao famonjena ho an'ny ankohonany tsiraray avy hitondra azy ho amin'ny famonjena ianao Andriamanitro Alleluia Alleluia ora sara parakandarakata sara papa 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 ora sara parakandarakata sara papa 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 ianao mihitsy no miasa Andriamanitra miasa ianao tsisy masakana izany tsony Andriamanitro fa tonga ny fotoana manginao ny ankohona tsiraray avy ny zanany tsiraray avy ao atokantrano ny lazasapino ny vadiny lazasapino hijoro tsara ary izy reny mpianakaviana fanafo amin'ny fanomponanao ho fitaovana tsara sy mahery eo ampelantananao Andriamanitro Alleluia Alleluia
ora sara parakandarakatia sara papa 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 ora sara papa 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 ora sara papa papa parakandarakatia sara parakandarakatia sara ora sara parakidarakatia sara papa papa Rainenao Jesosy ankalazay leanao sotrana famindraponao sotrana fahasoavanao Jesosy mankasitraka tompony amin'ny androandroany ity fanambona manokana mbola ataontsika anatin'ny fanamivavaka izany ho fanamafisantsika ny fanoloran-tenatsika ho anao antompo dia samy mahazo toerantsika isika rehetra tompoko zao moa tsika dia mbola hivavaka ihany ianao ve tsy matsapa hoe sarobidiny mivavaka tena mila mivavaka tsika fiangonana tena mila tia vavaka olombavaka hahery vavaka tena fifaliana sy fafinaretanao anao mihitsy ny mivavaka tsy haiko alohanao raha ohatra izany fa za tena isan'andro manomboka mivalo maraina ka hatramin'ny raika amby folo atoandro farafahaingana dia mivavaka ary tiako mihitsy le mivavaka mitondra mivavaka ny fiangonana mitondra mivavaka nareo a mivavaka ho an'ny vady aman-janako mivavaka ho an'ny ankona ho an'ny piraitam-po amiko hoentiko mivavaka mba tsy hisy overy isika fa ho tonga ho amin'ny famonjena andova ny fiainana mandrakizay ka andaontsika mbola hivavaka ihany atonga tsika mpino tena olombavaka tena ho tia vavaka ianao isan'andro dia tsy maintsy mivavaka mivavaka manakariva ary tsy reraka halleloia sady zany e dia andao ary tsika hiaraka hivavaka angataka amin'Andriamanitra mba hahatonga tsika mpino vangin'Andriamanitra mba olombavaka tia vavaka hery vavaka ary misy fifaliana sy fafinaretana mihitsy ao anatinao rehefa mivavaka ndao ary tonga dia hiaraka hivavaka avetransika tompoko halleloia halleloia Andriamanitra raiko taio ny fiangonana mba tena ho kasianao ho tia vavaka olombavaka mahery mivavaka ary fifaliana sy fafinaretana ho anay mihitsy ny mivavaka ô Jesosy io ianao niasa mahery ao am-pony tsiraray avy e ary tena tsy ho adino mpino mihitsy ny mivavaka isan'andro ary fifaliana fafinaretana ho an'ny mpino mihitsy ny mivavaka Andriamanitra halleluia halleluia ora saya paparikidar
ora saya pangitaraka saya malakandarakandia tayun pino Andriamanitra tayun pino tsiraray avy tayun fiangonana tsiraray avy mba tena ho tia vavaka ery vavaka olombavaka ary fifaliana tsy fafinaretana ho anay mihitsy ny mivavaka ny vavaka ihany manova ny fiainanay ho tonga olona ho ankasahana eo anatrianao Andriamanitra tena manova zavatra betsaka zay rehetra ataonao ka tianao ho lavrary vita ny vavaka ny manova an'izany halleloia zay rehetra irin'ny fonao entinao mambavaka hain'Andriamanitra mahatanteraka n'izany vavaka manova zavatra aoka tena pino ty vavaka isika ahery vavaka za tena tsy maintsy mivavaka isan'andro ary manomboka maraina para-patongan'ny mihina sakafo atoandro eo dia mivavaka foana mitona-bavaka tsika pino mitona-bavaka ny vady aman-janako mitona-bavaka ny fiainako be dia be mitondra mibavaka ny raitapo amiko mitondra mibavaka zavatra be dia be mba tonga ny fiainatsika tena edy tsara ny riny foko dia ny tonga tsika pino ihany koa raha fa manam-potoana dia hivavaka za zao tsy dia mijery tele zany tsony fa aleoko mivavaka natokako mihitsy ny fiainako hivavahana tsy dia mijery tele tsony ianao ihany koa dia miovao toy izany mba tonga ny tantaram-piainanao tantaram-piainana hafakely e alleloia eny ary tompo zao motsika dia tonga amin'ny fotoana izay afahantsika mitondra ny fanatitra ho an'Andriamanitra zay rehetra tahiny tompo izy ka nambinina dia androso hitona ny ampavolo-karenany ary ao aorianan'izay dia ho tatazina
eny am-pitoerana ihany a ny fanatitra nanrakitra zay atolotsika ho an'Andriamanitra ho aratin'izay dia anao hira reto bidera io eto afaka mandrositsika manatitra ny rakoboady na ny ampafolo-karena ihany koa Jesô mandresy raha jereko ny ao avany hitako satana resy nano manodidina ny sa manoatra ny mpandresy na Jesosy tontiteako e raha jereko ny ao aloha hitako Jesô mandresy raha jereko ny ao avany hitako satana resy nany manodidina sa manoatra ny mpandresy Jesosy tontiteako e sirororo fitay Fatakari fifali Saya zaki tsy maintsy misy Tuta miandro ny kenesi sika rehetra matrapeo Osana Hoan'Andriamanitra magany mpamorise Tuas fidentiteako e Osana Osana Hoan'Andriamanitra magany mpamorise Tuas fidentiteako e manentana tsika mateo fipetrahana manatrapeo Osana Hoan'Andriamanitra magany mpamorise Tuas fidentiteako e Osana Hoan'Andriamanitra magany mpamorise Tuas fidentiteako hitako Jesô makako ajereko ny ao avany ny satana vakivava rano manodidina ny tena vakivava misy afafandina tirako e raha jereko ny ao aloha hitako Jesô magany raha jereko ny ao avany ny satana vakivava rano manodidina ny tena vakivava misy afafandina tirako e Jesosy natao anatiko Sanak'Andriamanitro Sana zaki tsy maintsy misy Tuta miandro ny kenesi Antsika ho fideratsika ny tompo a halleluia
filazana zany dia toy izao a fotoanantsika moa dia tsy miova fa isaky ny atalata maraina antsika dia misy fivadikanina zay atao eto ary talata amin'ny 12 atoandro manomboka ny fotoam-bavakantsika zany a ny atalata io alakamisy ihany koa dia torak'izay a alakamisy maraina dia misy fivadikanina foana atao eto ho an'izay mangetaeta zany a ary amin'ny 12 atoandro ny alakamisy dia misy ny fotoam-bavaka zay rahantsika manao a eto ihany koa zany araky ny filazana nataon'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa zany dia inona moa ny ataon'ny vehivavy lehibe mivavaka tendrombohitra ny vehivavy lehibe a amin'ny sabotsy 14 novambra ny fotoana zany dia amin'ny fitora eo amin'ny fasika zary zany fasika amin'ny fasika eo amin'ny bypass any lalana makany amin'ny any amin'ny bypass any zany ny fotoananareo a fotoana efa hifanaovanareo vehivavy lehibe foana zany zay zany ny filazana fa androany moa sika dia manana mpanompon'Andriamanitra vahiny lehibe dia ny pastera tsy avy any a Tulear andao raha pitiavatana izy menakavy kely androany dia izy mitondra ny tenin'Andriamanitra eto a ko agnatantsika izy mandroso ety aloha raha isika pitiavatanana mafy be mihitsy akory aby mbola soa va soa vao eny tompoko dia ampifaliana no iarahantsika manompo an'Andriamanitra eto amin'ity maraina ny alahady isorako manokana Andriamanitra fahako mitsangana eto ary faharoa dia mankasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra eto toerana ny pasteur Andriany Avravelona Adolphe Mivady izay nanome tombotsoa sy fahafahana ho afahako mitsangana eto amin'ity toerana ity mamela ianareo iaraba ihany koa ireo olona zay any atokantrano izay manaraka ny Facebook direct na ny tambazotra tserasera izay efa fitaovana mahomby entina mifanompona amin'izao vanim-potoana izao miarabantsika ny atokantrano any a dia kopakopa tanana fantatro fa miara-manompo an'Andriamanitra amina eto ianareo amin'ity maraina ity dia ny zavatra azo antoka na ho antsika eto na ho anareo any atokantrano any a dia tokana isy ny fanatrehan'Andriamanitra isy ny fomban'Andriamanitra isy ny fikasihan'Andriamanitra tsy manana tanana afaka hikasikanao any atokantrano a fa Andriamanitra manana tanana afaka hikasikanao any tsy manana tanana afaka hikasikanao eto amin'ity toerana ity a fa Andriamanitra manana tanana afaka hikasikanao anasitrana anao fahagagana ho voninahitra ny anarany eny aratoko satria an'Andriamanitra ny fotoana rariny dia rariny ary sitraka dia sitraka raha hivavaka isika manasanao fo hitsangana eo amin'ny toerana misy anao a dia hivavaka ho an'ny afatra zay ho zaraina eto amin'ity toerana ity a isika androany raha eo misaotra anao ary mankasitraka anao indrindraindrindra ny amin'ity fotoana androany a zay rahanay manompo anao eto ity fantatra loatra Andriamanitra fa manatrika anay amboninahitra eto ianao ary miasa mirefy mbola tsy niasanao indray tompo satria manao zavatra miatsara isan'andro ianao taio ny teninao tompo taio ny teninao tompo hitondra aina hitondra fiainana ho voninahitra ny anaranao ka sy ny olona vangio izy iaso manokana Andriamanitra tonga eto aray tsy tonga eto amin'ny mampitoroteny fa mitsangana eto aho amin'ny mampitondra hafatra dia ombao aho ny lelako izay mitendry ny tanako izay mitsotra ny masoko izay mijery ny fitsanganako eto ray eo misy ho amboninahitra
hovoninahitry ny anaranao amin'ny anara maheran' Jesosy, amin'ny anara maheran' Jesosy. Amen. Mazao toerana tompoko. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika raha mbola afaka andreny amin'ny afatr'Andriamanitra eto, na ho atsika zay manatrika eto amin'ity toerana ity, na ho anao zay miaino sy manaraka ny tambazotra tserasera na ny Facebook. Zavatra azo antoka araka ny nambarako teo a, dia isikasika Andriamanitra ho ataony ho anao. Amen. Isaky ny vanim-potoana tahaka an'izao, zay fotoana anankiray a, anatrehantsika n'Andriamanitra, anatrehantsika ny Tompo, dia misy foana ny fikasihan'Andriamanitra. Ary eto dia mampanantena anao a, fa isy asa goavana ho ataon'Andriamanitra ho anao androany. Ataovy amen. Isinona hoe asa goavana ho ataony ho anao. Teo ianao ny dera, teo ianao ny vavaka, fa eto kosa Andriamanitra hiteny aminao a, dia sady miteny izy no miasa ho anao, sady miteny izy no miasa ho anao. Ataovy amen zany. Halleluja. Tsy diso toerana akory ianao tonga eto a, fa eto ny toerana tsara indrindra, sy ahafahan'Andriamanitra manova ny tantaranao. Zay no hoe la tompoko a, fa ny loha hevitritsika amin'ity maraina ity dia ny hoe fampisongadiana n'Andriamanitra. Inona hoe ny fampisongadinana dia tsy inona tsy akory fa fanavahan'Andriamanitra ny olona amin'izay olona milahatra aminy eo. Inona hoe fanavahan'Andriamanitra ny olona. Ary zany iny fa amin'ity farany taona ity dia isy fanavahan'Andriamanitra amin'ireo zay mitsangana milahatra aminao. Raha samy mpiasa birao nareo dia hafa mihitsy ianao. Raha samy mpamboly dia hafa mihitsy ny vokatra zay ho tangosanao amin'ity taona ity. Raha samy mpiompy dia hafa mihitsy ny fiompiana izay aterakinao. Zavatra anankiray isan'ny ngeza be sy goavana dia izao. Isan'ny lehibe sy goavana dia ity a, eo anatrehany fanimpona dia prinsipan'Andriamanitra mihitsy zany hoe manavaka. Maninona hoe manavaka? Fomba fanaon'Andriamanitra io, tsy vao izao fa efatra amin'ny fahagolo, efatra amin'ny andro ny baiboly dia fanaon'Andriamanitra zany hoe manavaka ny olona. Zay le antsoina hoe fampisongadinana. Amen. 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 Ianao ve mino fa afaky ny anavaka anao Andriamanitra amin'ity roa volana farany ity? Mino ve ianao fa afaky ny anavaka anao Andriamanitra amin'ity roa volana ity? Ho an'izay miteka dia ao ataon'Andriamanitra tokotra zany. Halleluja. Ho anao any tokantrano any dia afaka ho an'ny Tompo. Amen dia amen. Mety samy asa mitovy ia, fahavahan'Andriamanitra ianao. Mety samby mianatra, fahavahany mihitsy ianao. Mety samby mamaritra, fahavahany ianao. Mety samby mitondra taxi be, fa manavaka anao Andriamanitra. Zay le antsoina hoe fampisongadinana. Ijery lehilahy anankiray ngetsika, isan'ny nasongadin'Andriamanitra Josefa ny anarany. Iza hoe Josefa ny anarany. Ity lehilahy antsoina hoe Josefa ity a, dia olona manahaka anao koa, olon'ny fisongadinana. Ianao koa dia ambarandroany fa olon'ny fisongadinana ianao. Ataovy amen dia amen. Amaky ary isika ao amin'ny Genesis 7:30 dia manomboka, Genesis 7:30 dia manomboka amin'ny andininy 7. Mivaky toy izao ny teny a amin'ny anaran'i Jesosy. Misy miaino amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tian'ny Israely
mihoatra noho ny zanany rehetra iza ozy izy Josefa satria zanaky ny fanterana izy ka nanaovany akanjo lava ary no nitany ralahany fa Josefa no tiany ray mihoatra noho izy amin'ny rahalahy avy dia nankahal azy izy ka tsy nahazaka anao teny tsara taminy. Samby lahatra teo ny zanaky Jakoba amin'ny rahalahy isany fa zao ny zavatra anankiray Josefa dia navahana mihoatra noho ny rahalahiny. Zay le antsoina hoe fisongadinana. Amen. Zay no antsoina hoe inona hoe navahana mihoatra noho ny inona hoe mihoatra noho ny rahalahiny. Ametraka ohatra vetivetika aminareo reny peratra hitanao eny amin'ny vitrinina reny, reny peratra volamena reny, efa vita tefy tsara, efa vita voavoatra tsara, tsy avy hatrany dia mipetraka eny amin'ny vitrinina, fa nisy lalana be dehibe nandalovany dia nasongadina mihoatra noho ny peratra rehetra dia napetraka eny amin'ny vitrinina. Tsisy amenina ve? Ny mofo dipaina vary blé nalaina teny an-tanimbary dia nototono nikosokosehana nalefa taminaty lafaoro mirehitra fa inona ny hafarany nasongadina teny ambony vitrinina. Lasa nisy fofona manintona. Hotak'izany ane ianao, hotak'izany ane ianao, hotak'izany ane ianao. Tsy mampaninona jereo koa niovy mety be dehibe no milaza ianao ty taka niovy mihitsy, tsy olana zany fa niovy ihany lasa frity maninton'orona raha lasa nabavy fa navahany zany. Ataovy amen. Inony zany hoe fanavahany zany teneniny akaikinao tsy olana hoe nataony olona taka niovy azy fô mbo hivadika frity hoe anitony tsara endrika. Ataovy amen zany fa ny lehibe indrindra dia enoy tsara ny toerana misy atsika dia tsy afaka nianakana anao tsy songadiny zany. Raha ekenao zany dia andao ite-tanana mafy amin'ny tompo. Averiko ihany ny toerana misy atsika dia tsy afaka nianakana anao zany tsy songadina rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra ampisongadinany ianao. Ataovy amen. Raha mijery ianao ny tantaram-piainan'i Josefa, raha mijery ny tantaram-piainan'i Josefa, rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra ampisongadinana azy dia tsisy nahatanan'i Josefa zany. Ny toerana misy azy sy olazaiko rehefa avy eo tsy natanan'i Josefa. Ny toepon'ny ralahiny tsy natanan'i Josefa. Ataoko anaty finosany ty zavatra lazaiko ty ho anareo miaino any atokantrano, ho anao zay miaino eto amin'ity toerana ity. Ny ralahiny Josefa dia niezaka niazona any Josefa hoe ianao tsy misandratry zany ianao hoe vandivandy zany nofinao zany, zavatra tsy mety zany nofo zany. Aiza koa misy an'izany hoe zay ralahinao dia iankohaka eo anoloanao, i dadanao, i mamanao dia iankohaka eo. Mpanonofo ratsy ianao. Ary jereo fa ny ralahin'i Josefa dia nankahalan'i Josefa taiza tao am-pody. Be dehibe nge ny olona amin'izao vanim-potoana misy antsika izao manindry ianao mihitsy tsy niriny ianao ary tsy tiano avelany, tsy avelany zany ianao mba hisongadana, tsy avelana ianao mba hiavaka. Mety ny lehibenao amin'ny orinasanao, mety ny manodidina anao, fa zay iteny anao horeraka ihany io tanana manindry io. Rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra tsy maintsy asongadina ianao. Halleluja. Eno tsara nefa ny olona rehefa isafidy an'izany antsoina hoe hisongadina zany dia tsy maintsy alandrivotra izy. Tsy maintsy maninona hoe
tsy maintsy alan-drivotra. Rehefa isafidy niakatra ambony ianao dia tsy maintsy hotsohan'ny rivotra. Josefa isafidiny zany antsoina hoe isongadiny hiavaka amin'ireo rahalahiny. Fa izao ny zavatra isan'ny nafinaritra. Vao nanomboka ny safidy Josefa tsy maintsy zany dia tonga ny rahalahiny nankahal azy, tonga ny rahalahiny nanenjika azy, tonga ny rahalahiny nanondromolotra azy, tonga ny rahalahiny nanao tsinitsinina azy. Ary zavatra tsy maintsy lalovantsika kristianina zany. Rehefa isongadiny ianao ataovy amenna. Reto ve manao afera maloto e? Ohatra ny vetivetika teo dia niakatra ny fiainany. Tsy afera maloto fa Andriamanitra mampisongadina. Ataovy amenna, ataovy amenna. Dia inona loatra raha ny fidiram-bolan'ireto olona reto ny mahatonga azy mahavita trano etsy, mahavita trano etsy, mahavita trano etsy. Andriamanitra mampisongadina anao. Ataovy amenna. Halleloja. Dia gaga ny olona mijery anao. Fa dia inona raha ny fianarana nataony iny rangahy inona tonga niny ohatra lasa ambony tafita. Ary tsy n'izy indray no mitady asa fa ny asa no mitady azy. Satria efa fotoanan'Andriamanitra aninona ampisongadinana anao. Teneny eo akaikinao hoe fotoanan'Andriamanitra ho anao zao hoe. Fa rehefa isafidy ny isongadina dia tsy maintsy misafidy tsofony rivotra. Allô? Aosoa e. Allô? Teneny sony eo akaikinao. Rehefa misafidy ny isongadina hoe hiakatra ambony dia tsy maintsy tsofony rivotra. Mazaka zany fanenjehana, mazaka ady, mazaka zavatra mandalo eo anoloanao. Fa reny rehetrarehetra reny dia ataon'Andriamanitra tohatra hiakaranao makany amin'ny voninahitra, makany amin'ny voninahitra. Raha maro zany dia afa ho an'ny Tompo. Amen. Niazona ny rahalahiny fa tsisy fika tsoro izy izy. Tsisy azo atao tsoro. Alao andeha any io rangahy io songadina ihany Josefa. Fa mialohan'izany jereo fa hoy ihany teny taminao teo hoe ny tsangany zavatra rehetra eo anoloanao dia tsy manan-kely azonanao tsy songadina zany. Amen. Ohatra raha mijery ianao ao amin'ny Genesis toko fa 7:30 nivakitsika teo eo amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 dia ahitantsika tsangany zavatra be dehibe vakio eo ny amin'ny solaitra be iny. Fa i Josefa dia nambara ny tenin'Andriamanitra fa nesorina ninona kay ny fitafiny. Nesorina ninona hoe fitafiny. Dia aveo nalatsaka taiza izy tao anaty lavaka. Ary ny fatelo namidy tamin'inona Ismaelita. Ireo zavatra telo ireo anisan'ny toerana na anisan'ny tsangan-javatra zay te hiazona ny olona tsy hisongadina. Fa izao hiteny aminao ninona antony tsy manan-kely reny rehetrarehetra reny hiazona anao tsy hisongadina zany. Ohatra nesorina ny lambany. Ity lambo ity manko dia ity matetika ny tarafan'ny olona atsika. Mba manam-bola ngery ozy zany jereo ny akanjo anaovany dia tonga dia tena le raitra be reny daholy. Manam-boninahitra. Zany hoe ity dia endriky ny voninahitry ny olona. Misy miaino. Ary eto dia mampahery anao aza mba manao zavatra ratsiratsy zany na izany hoe za toerana misy anao na ao an-tranonao azy manaovany tsara foana ianao, manaovany tsara foana ianao. Misy slogan avy any atimo zay manao hoe refy manao raha akory aosoa. Refy manao raha tsika tsy mba manao zavatra fahatany zany. Ataovy amen. Aseho foana eo anivon'ny fiarahamonina na any amin'ny birao misy anao fa olona klasy ianao, olona mihaja ianao, olona ambony ianao, olona miavaka ianao. Ary amin'ny alala zany temponao sy toe-tsainao zany no hatonga an'Andriamanitra nondritra anao hitondra anao any amin'ny avo. Ataovy amen. Amen na hoe nesorina ny lambo
papany Josefa le voninahity takany hoe afa-baraka zany izy takany nalaim-baraka tsy olana zany fa io fahafahambarakany io tsy afaka hiazonanao mandrak'izay fa rehefa tonga fotoana ny fampisongadinany tsy maintsy miakatra ho ay ianao ataovy amen zany amen hoe teneny ny fahafahambarakako androany hoe ny fahafahambarakako androany hoe voninahitro rapitso ny enatro androany hoe voninahitra mavesatra rapitso amen dia amen amen dinary 30 ampitomboy dimanjato ohatrinona kay 5,000 sy ray alina na jinina delave aza tsy azo zany slim tsy azo zany tsy nasiana valeur any Josefa ny situation anao androany tsy mampanenina fa tsy afaka hiazonanao tsy sandratra io tsy afaka hiazonanao tsy songadiny zany na dia tsy asiana vidiny azy ianao nandeha mivoro ny fianakaviana dia ny famihinao ihany no avahana misy zavatra atao dia tsy mba herany ianao fa dia tena ranandrozy any avao misy zavatra atao dia ahilikilika mihitsy ianao satria ohatrany tsy mba manana nyity ony fa ho tonga ny fotoana reny olona rehetrarehetra reny ahita ny fisandratanao sy ny fisongadinanao raha maro zany dia ataovy amenina maty io teboka anankitelo io tsy afaka niazona ny Josefa teneny tsy afaka niazona ny Josefa hoe ary nanotanana koa aza hoe nanotanana koa zay azonanao tsy songadina ho reraka ihany ny tanana evereo takany resoro ianao takan'inona ho tsindrinona ny resoro ny tanana ihany ny reraka fa rehefa esorony ny tanana iny dia manahoana ny resoro manahoana izy hoe andao mba ataontsika hetsika tsindrinona ny resoro eo le tanana reraka esorona am'izay le tanana dia ataovy am'izay le hetsika hoe ataovy am'izay le hetsika hoe ahoana le hetsika hoe ho ataony tompo aminao tokoa ane zany ho ataony aminao tokoa ane zany ho ataony aminao tokoa ane zany ho ataony aminao ane zany ataovy amen ataovy amen ataovy amen rehefa tonga ny fotoana ny fisongadinana rehefa tonga ny fotoana ny fisongadinana na ny andevo azy miakatapa inona hoe na ny andevo aza maninona miakadapa ny mpiandryondry lasa mpanapaka i Josefa nge no resahako amin'io hoe Josefa kika namidy ho andevo re olona fa rehefa tonga ny fotoana n'Andriamanitra tsy mahazona anao ny tsangan-javatra misy tsy mahazona ny fisongadinanao ny tsangan-javatra misy averiko tsara mba horeny anisinao na ny andevo azy Josefa namidy tamin'ny Ismaelita ho andevo fa nanao any Josefa niakatriny izy niakatriny Josefa niakadapa izy fisongadinana ve zany sa tsy fisongadinana fisongadinana zany olona ny androndro maly ny androndro fakomaly fa tamin'ny fotoana anankiray niakatra tany amin'ny lapa ny zavatra isan'ny mahafinaritra indrindra tompoko dia ity zavatra ohatran'ny impossible zany hoe androany ohatr'izao ny fiainanao fa rapitsy isongadina mety ho impossible zany fa tsy impossible amin'Andriamanitra zany fa ho possible aminy ainy atao mihitsy zany re olona sa tsy hainy atao ve zany ainy atao ve sa tsy hainy atao tia misy zavatra ho lazaiko aminareo raha ny fotoana ny eritreretinao hoe tena ohatrany sarotra ny atongavako amin'izany dia hoy za hoe tena mora dia mora efa jato taona ny zanak'Israely nampiana 30 taona gadra taiza tany Egypta
fa tao anatin'ny fotoana foy alina ndray mahandro mondry dia ny foanany ny Egyptianina ary tonga tamin'ny fananakarena izy. Raha fotoana zany tsy afaka ny anakana anao zany, ataovy amen na teneny fotoana tsy afaka ny anakana anao hoe amen dia amen. Jereo koa i Abraham nataon'ny olona tondromolotra teo an-tanàna nandritry ny 70 taona nitady zaza, tsy nahita momba, tsy niteraka. Ary jereo ny Sara tsy menopause fotsiny fa efa tena menostopy, efa indro 50 taona indro. Fa ity ny zavatra anankiray, ny fotoana tompoka tsy afaka hiazona anao tsy songatany zany. Ataovy amen dia amen. Tao anatin'ny fotoana be dia be ny tediavany zaza tsy nahitany, fa tao anatin'ny fotoana foy tonga ny zaza le natao tondromolotra teo iny lasa natao fitaratra teo anevon'ny fiarahamonina ndray. Halleluja! Tenenino akaikinao ny fotoana hoe tsy mahazona anao zany. Amen dia amen. Amen dia amen. Ary na dia ataontsika aza hoe ity roa volana farany ity ohatra be loatra re olona teneno be loatra hoe fa na dia ray andro monja azy dia ampiasan'Andriamanitra anavany anao amin'ny olona rehetra, ampisongadinany ianao. Ataovy amen. Be dia be reo olona nisongadina atao anatin'ny Baiboly. Josefa nataoko ohatra teto. Iza ny ohatra hoe ohatrany hoe impossible, fa ao amin'Andriamanitra tsisy an'izany, fa ny zavatra rehetra dia possible amin'Andriamanitra. Amen dia amen. Amen dia amen. Amen dia amen. Naveriko iandry dia resako tany am-piandohana, tsisy mofo afaka hiakatra eny amin'ny vitrine zany raha tsy efa nentinentina maninton'orona. Tsy misy volamena afaka hiakatra eny amin'ilay famarotana azy eny raha tsy efa mangirana. Tsy misy frity afaka novidiana raha tsy efa nandalo zavatra be dia be. Ka hoy aho hiteny aminao, fotoana sisa no endrasantsika. Iza miandra an'ilay fotoana an'Andriamanitra? Tena miandra an'ilay fotoana an'Andriamanitra ve ianao? Dia mitiafa amin'izay ary ianao izay manandran-tanana iny. Raha hijeritsika reo endriky ny fisongadinana ho an'ny Josefa manokana, dia azo tenenina hoe tany amin'ny toerana rehetra dia nisongadiny Josefa. Tamin'inona hoe tamin'ny toerana rehetra. Faharoa, tamin'izay nataony rehetra dia nisongadiny izy. Ataovy amen. Amen. Ao amin'ny Genesis 7:30 dia 9:30 dia namidy Josefa, namidy tany Egypta. Tamin'izany manko reo Midianina raha ny tantara no jerenao dia tsy andevo anankiray no vidiny zareo, fa isaky mandeha amin'ny toerana anankiray ka misy mamarotra olona dia atao anaty karaba anankiray tahaka an'ireny mamarotra akoho reny. Nareo fa mba nahita namarotra akoho eny bazary, mipetraka ao anaty karaba. Dia teo amin'izay nge i Potifara no nijery izy amireto azy teo no nahitany fa i Josefa no isan'ny tsara tamin'ireo andevo izay niaraka tamin'ireo. Nasongadin'Andriamanitra na dia be dia be azy, na dia maro aza no nilahatra tamin'i Josefa tao anatin'ilay arona lehibe, tao anatin'ilay garaba lehibe, na samy andevo nilahatra niaraka taminy teo, dia niseho foana ny fanavahan'Andriamanitra. Ary eto dia ahita fa iseho eny aminao eny ny fanavahan'Andriamanitra, iseho eny aminao eny ny voninahitr'Andriamanitra. Atonga anao hiavaka ao amin'ny toeram-piasana misy anao, atonga anao hiavaka eo amin'ny fiarahamonina, atonga anao hiavaka any amin'ny asa izay ataonao, atonga anao hiavaka eo amin'ny fivarotana. Nisy fotoana rehefa tonga tao an-tranon'ny Potifara indray izy
tao an-tranon'iza hoe tao an-tranon'ny Potifara. Tena marany tenin'Andriamanitra fa nalay mpanahy tamin'ny Josefa mivadin'ny Potifara. Josefa koa tena bôgôsy tovolahy. Dia nalay mpanahy, ary rehefa nalay mpanahy inona no nitranga ho ianao? Tsy nety Josefa. Nanin'ny Josefa hoe tena nanda Josefa vokany nalefa tany anaty tranomaizina izy. Fa tany anatin'ny tranomaizina indray dia mijery tsara fa ino lehibe ny mpiamby tranomaizina. Or Josefa, alao ianao ho tendrena ho mpanapaka nyreto gadra maro reto fisongadinany zany re olona, na dia any amin'ny toerana ratsy ary mbola nasongadin'Andriamanitra. Tadidio fa naiza toerana nisy anao, fomba n'Andriamanitra mampisongadina sy manavaka anao. Ty hafa ho amin'ny tompo. Amen na hoe amen na mafy hoe na dia toerana tena tany amin'ny ratsy azy, tany amin'ny fonja, dia nasongadina foana Josefa. Navahana izy tamin'ireo olona izay niaran-gadra taminy. Izy no napetraka ho lehibe lasany tarao ataotra lehibe asika ny Juliarany. Izy no tsy hoentin'Andriamanitra miakatra foana ianao, satria vanim-potoana n'iny dia tena mahaitra na sampivarotra azy aoriana kely. Aza mba mividy ery amin'ilay biavinavina ery fa andana amin'ny rianina pitsikitsika ao no mividy. Ianao nge zany e, satria fotoana ny tompo anao zao. Nataiza toerana nisany Josefa, natany amin'ny tsara, natao tranon'ny Potifara, dia nasongadiny Josefa, nasaina ny tandrina ny fananana, natany amin'ny fonjy, dia nasongadiny Josefa. Ary tia ny tena isan'ny nafinaritra, naseho amboninahitra tao Egypte Josefa. Le lehilahy malotoloto, le lehilahy ambanimbany, le lehilahy neverina ho andevo no niakatra inona lapa. Mino venao fa oriana kelin'izao fotoana izao dia isy fiakarana ohatr'izao eo amin'ny fiainanao. Tena mino an'izany venao? Hivavaka ao anao manko rehefa avy eo. Ataovy amen na? Ataovy amen zany. Hoentin'Andriamanitra ianao, satria efa fotoanany tia nefa fanamariana. Aza mitady izay hisongadinanao fa avelao Andriamanitra ampisongadina anao. Maninona hoe aza mitady izay maninona? Tsy aferanao zany no mampisongadina ny vatanao fa aferan'Andriamanitra. Andao ke maki teny anankiray tsika ao amin'ny Genesis toko faha-7, toko faha 1 azafady Genesis toko faha 1 dia andininy fa 7 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis toko faha 1 dia andininy fa 7. Azafady Genesis toko faha 7 dia andininy fa 4. Azafady fa diso atopoko. Arak'ilay fanamariana ny teneniko teo iny tsy anjarako no miady varotra ny amin'ny fisongadinako, fa anjaran'Andriamanitra io aferan'Andriamanitra. Amen na hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 40:14. Fa mba tsarovy aho rehefa mahita soa ianao, ka tsarantitra ianao iantsao aho, lazao amin'ny Farao, ka atao inona ozy izy? Ka avoay amin'ity trano ity. Andininy fa 13. Kanjo naninona ozy izy? Tsy mba nahatsiaro an'i Josefa le lehibe mpitondra kapoka, fa naninona hono?
nanadino tsy olana ny zava-misy mety misy olona nasianao soa adininy ianao mety isy olona nitsonjovinao ary tsy tonga tamin'ny toerana anankiray halininy ianao tsy mampanininy zany aza mitady sy isongadinanao mba tsarovy satria amin'ny fotoana hitadiavanao an'izany dia tsy ny tompony no ametraka anao amin'ilay fisongadinana fa izy any te hipetraka amin'ilay fisongadinana ianao lasa ambition le izy na inona moa zany malaza le ambition ny teny malagasy lasa ambopo ratsy misaotra zanako lasa ambopo ratsy hoe za hiakatra za teo ambony za teo tafita fa rehefa Andriamanitra ny mametraka anao eo dia efa ekipeny melohan'ny fotoana na mitoeponao efa hovainy na mitoetsainao efa hovainy ny fomba fiainanao rehetra efa hovainy Andriamanitra mialony ny fotoana ataovy amana aza mitady sy hisongadinanao fa avelao Andriamanitra ninony ampisongadinanao ataovy amen ataovy amen ao ve sa tsy ao inona raha ny miantoka ny fisongadinana melohany amaranako ny afatra dia hivavaka anao inona no miantoka ny fisongadinanao zavatra anankiroa no lazaiko fiainan'i Josefa ihany voalohany ao amin'ny Genesis 7:30 dia nahitako an'ity lehilahy antsoina hoe Josefa ity fa nanana fiainana hafa kely mihitsy izy. Genesis 7:30 dia andininy 9. Mbola miaino ve nareo? Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy 7 sy ny 9. Ary taorinan'izany ny vadiny tompony nanompony masony ijery an Josefa ka nanao hoe avy andry amiko. Dia nanday izy ka nanao tamin'ny vadiny tompony hoe indro tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-tranoko fa izay rehetra nanany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. Tsy misy lehibe noho izao raha amin'ity trano ity, izany afaka manapatra fahefana izy satria lehibe fa izao anefa ny nataony. Ary tsy misy zavatra narovany ny amiko afa-tsy ianao ihany sanatria satria vadiny ianao koa ataoko ahoana no anao izay ratsy lehibe izany ka anota amin'iza ozy izy amin'Andriamanitra. Amen. Amen. Josefa dia lehilahy tena niaro ny tenany tamin'ny falotona mandritry ny ty 2 volana farany ity aza vela isy araraka anao zany mihitsy amin'izany antsoina hoe fahadiovana na famasinana zany. Avelao ny olona iainao anatin'ny tsy famarinana fa ianao miaina amin'ny famarinana foana. Avelao ny olona ndotony tenany amin'ny resaka loto ano any fa ianao manadiova ny tenanao foana amin'ny fotoana rehetra. Ataovy amen zany. Avelao ny olona anao izay fiainana malotony any fa ianao arovo ny tenanao mandritra ny 2 volana ity. Iza ny tena vonina iaro ny tenany, anokana ny tenany, anokana ny fiainany, anokana ny momba azy rehetra ho amin'ny fahadiovana sy tantovy mafy ohatr'izao hoe atao vitan'ny tompo dia teneny hoe tompo za tena anokana ny tenako hoe ho anareo any atokantrano ihany koa manaraka amin'ny Facebook dia teneny hoe za tena anokana ny tenako hoe halleloja andao hitehitanana mafan'ny tompo ary. Amen. Seky miakabiazan'ireo olona hitako ny songadina atao anatin'ny baiboly dia ireo olona zay nanokana ny tena no amin'ny fahadiovana, nanokana ny tena no amin'ny fahamasinana, nanokana ny tena no amin'ny fahatsarana, na io te-po, na io te-tsaina, na io fitondran-tena. Ataovy amen zany. Aza mandoto ny tenanao mihitsy
jereo nge Daniely iza hoe Daniela eo amin'ny andininy fasivy Daniela toko voalohany andininy fasivy fa nahita fity Daniela dia nasongadiny izy fa eo amin'ny andininy fahavalo aza modina tsy hita ozy izy Daniela ny baiboly dia nilaza fa Daniela dia niny tao am-pony tsy andotiny inony tsy andotiny tenany niny zany hoe manatsafidy mihitsy ianao manomboka androany ataovy amenna tsy andotony tenanao teneniny akaikinao andao tsika tsy andotony tenatsika hoe na inona fakapana hoe tsy andotony tenatsika sika ataovy amenna na inona zavatra misarika atsika tsy ho latsaka amin'izany tsika ataovy amenna anadio ny tenatsika foana amenna sa tsy amenna amenna sa tsy amenna ary ny faharoa azadinoana ity lehilahy tsoina hoe Josefa ity raha ny zavatra natrehany mafy dia tena mafy nankalain'ny rahalahy Josefa nankalain'ny inona hoe fa Josefa tsy niezaka nitazona tao anatin'ny fody hoe raha tsy ho avy agnano fotoana amin'ny fisongadinako fa ho hitany lisany tsara fa ho valiko faty lisany tsy mba nanana toe-po tahaka an'izany Josefa tao an-tranon'ny Potifara niezaka nanendrikendrika an'i Josefa ny vadin'ny Potifara ary na i Potifara raha dia nanome baiko hoe hidio any am-ponjy Josefa fa tsy mba nanana toe-tsainy Josefa hoe tsy songadiny eto nga fa hamaly faty anao a Josefa tamin'ireo karazana toerana be dehibe nisy an'i Josefa dia narovan'i Josefa foana ninona ny fody misy miainy ve misy miainy ve ny olona na amin'izao vanim-potoana misy atsika izao akavitsiana ny mety hoe misy olona voataona ny devoly handeha hanota handeha hijangajanga handeha hanao an'izao fa ny akabeazan'ny olona amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia raraka amin'ny lafiny ara-toe-po raraka amin'ny lafiny inona hoe mitondra olona ao anatin'ny fony mba eritreretinao a zay miaino ahy eto androany na any atokantrano na eto amin'ity toerany ity za zao 80 kilao na 80 kilao mihoatra za ve no apetraka ao anatin'ny fonao tsy avesatra isan'andro ianao tsy avesatra ve ianao ary na miazakazaka ty am-piangonana tsy ho vitanao tsony satria maninona ny fo mavesatra dia inona zany mitazona anao aninona le fo mavesatra hijanona ao atokantrano tsy anompy intsony be dia be ny olona raraka amin'ny lafiny ara-toe-po fa meteza tahaka an'i Josefa raha lasana bavy aya mela elika melolo fotoana ataovy amen ho avy ty ny farany taona esory eo anatin'ny fonao ao mihitsy aza mitondra nizanizao re olona teneny eo akaikinao aza mitondra nizanizao amen atao inona zany ny fo dia libereo tsara ny fonao manomboka androany possible ny isongadinanao satria Andriamanitra no mifeny zavatra rehetra eto an-tany ataovy amen ataovy amen nahita any Davida ny zanana ilika tany anaty lavaka ny zanana ilika tany anaty ala fa tany navoaka n'Andriamanitra satria tonga amin'ny fotoana ny fisongadinana i Saoly boriky very no nionany tamin'ile lehilahy n'Andriamanitra tsoina hoe Elisa fa rehefa tonga amin'ny fotoana ny fisongadinana napetraka teny amin'ny sezaloha i Saoly napetraka taiza hoe zany hoe fipetrahana ty aloha kaika zany fampisongadinana aza mba petrapetraka ny orina allô ao soa le divarotra hipetraka ty aloha ataovy amen zany napetraka teny aloha izy dia nomena azy ny sakafo farany tsara fampisongadinana daholo zany fotoanany tompo na dia latsaka tao am-bovoka azy ianao volamena ianao tsy maintsy iseho amin'ny fotoana mamety azy
manasanao hitsangana eo amin'ny toerana misy anao a anao vavaka indromy ataona isika vavaka voalohany a dia anao aloha tsika hisaotra ny tompo fotsiny hoe tompo fotoana zao na dia ohatrany hoe impossible ary zany hoe andevo androany rapitsy akadapa impossible amin'ny olona zany fa possible aminao Andriamanitra zany ataovy amen na androany ary asahirana ohatrany hoe impossible amin'ny olona hoe rapitsy tonga dia misandratra fa possible aminao zany Andriamanitra hoe andaontsika hisaotra an'Andriamanitra aloha misaora ny tompo amin'ny fonao rehetra aza atao takany misy olona eo akaikinao eo a fa tena misaora ny tompo misaora ny tompo misaora ny tompo misaora ny tompo misaotranao zay Jesosy misaotranao zahay mankasitraka anao arayo mankasitraka anao arayo alleluia 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 misaotra mankasitraka 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 rayo mankasitraka rayo mankasitraka rayo fotoananao zao ampisongadinana anay halleluia halleluia misaotra 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 tompo misaotra tompo misaora ny tompo ny faiza misaotra manko a ny faiza misaotra dia miazona anao eo amin'le toerana tahaka ny nataon'le lehilahy anankiray zay boka nandritry ny fotoana maharitra ny rehetra tsy nisy netiny verina ny saotra fa izy kosa dia niverina ny saotra sy ny ankohaka dia zao no tenin'ny tompo taminy sitrana sitrana dia sitrana mandrakizay fotoana zao fotoana zao fotoana zao ampisongadinana Andriamanitra anao ampisongadinany anao maiza misaotra ny tompo saotra raitro saotra saotra andaonzay tsika nao antom-bavaka faharoa ary raha matsapy ianao a fa tao anatin'izay fotoana maharitraritra zay nandoto ny tenanao ianao ho anao zay miaino ahy eto amin'ity toerana ity ho anao zay manaraka any amin'ny tokantrano misy anao any dia andao afaka manokana fotoana mihitsy nareo any tokantrano any andoliany no isika eto a efa mitsangana dia tsy afaka ny anao an'izany tsika fa amboary mihitsy ny fiainanao hoe tompo nandoto ny tenako aho tamina zavatra ohatr'izao nandoto ny tenako aho tamin'ny ohatro dia mibeba dia mifona dia tenen'ny tompo hoe tompo mekitoky ianao mandritra nyity roa volana ity idirako amin'iny taona vaovao iny fa tsy andoto ny tenako intsony aho ao ve sa tsy ao faharoa raha matsapy ianao fa nitazona olona tao anatin'ny fonao nisy olona mbola nankalainao nisy olona tsy mety avelanao eloka misy olona mbola anananao fo tsy marina androany dia miteneny tompo amela ny anina mifoko rehetra dia tsofoko rano izy ho tahina tsy tazona olona atao boky intsony amen ary raha nanana ady tamin'ny olona ianao vo vita ny fotoam-bavaka ataontsika eto dia mandehana mihavana aminy amen fa io no antoka atongavanao ho any amin'ny fisongadinana andao hivavaka tsika dia ataovy takany tsy misy olona ihany eo akaikinao eo hivavaka mafy tsika hivavaka tsika misaotranao zay Andriamanitra raina eo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mamindra fo amin'izao fiangonana izao ianao mamindra fo amin'ny tsiraray avy ianao o lehibe dia lehibe ny famiraponao tompo lehibe dia lehibe ny famiraponao tompo o miasa ianao miasa ianao miasa ianao mety ao anatin'ny fotoanany fakapanahy mihitsy ianao zao dia teneny zatsy hiroboka amin'izany zatsy andoto ny tenako amin'izany manaova tahaka ny Josefa manday isan'andro miaro ny fahadiovany sy ny fahamasinany aza malaiko raraka amin'izany
ho anareo any an-trano ataoviny vavaka ataoviny vavaka ataoviny vavaka Jesosy mamindra fo mamindra fo mamindra fo am'izay efa latsaka mamindra fo am'izay efa nenjery mamindra fo am'izay efa nitarapaka mamindra fo am'izay efa lavo manangana ianao manangana ianao manangana ianao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy arovanay ny tenanay arovanay ny tenanay ho amin'ny fahadiovana ho amin'ny famasinana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tsy enjera intsony tsy hitarapaka intsony tsy ho latsaka ao anatin'ny zavatra tsy intsony Jesosy amboarinay ny fonay tsy hitondra olona ao anatin'ny fonay ao zahay tsy hitanjaka olona ao anatin'ny fonay ao zahay samy mivavaka dia dioviny fo dioviny fo dioviny fo dioviny fo dioviny fo saotra Jesosy apetrao ny fonao ny tananao dia tenena Jesosy amboary ty foko ty dioviny foko Jesosy tsofoko rano ihany tsofoko rano ihany niady tamiko tsofoko rano ihany nanao atsoina tamiko avelako ny elona ary raha matsapy ena fa ianao mihitsy nanao atsoina tamin'ny olona mandiana ao ambadiko zao fotoam-bavaka zao miavana aminy saotra Jesosy saotra Jesosy averenao ny fonao rehetra zao vavaka zao Jesosy tompo fotoana zao ampisongadinanao anavanao ahy amin'ny hafa anavanao am'izay rehetra mitsangana eo anoloko na iza milahatra amiko dia asongadinao ahy tsy hitovy amin'ireny olona ireny mety impossible amin'ny olombelona fa possible aminao Andriamanitra ny songadinako iakarako ambony dia ambony amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka amiko zany hiavaka mandritra nyty roa volana farany hidirako amin'ny taona vaovao asandrato hatrano ny tananao hivavaka ao anao amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona na inona sakana limity ataon'ny fahavalo fakiko ny barazy amin'ny anaran'i Jesosy fakiko sakana amin'ny anaran'i Jesosy tsy azo ny fahavalo azominy reo olona reo tsy azo ny fahavalo tazominy izy tsy azo ny fahavalo limiteny izy dia nara Jesosy nara Jesosy nara Jesosy rehefa lamaloto vaky sakana rava sakana rava ny barazy amin'ny anaran'i Jesosy ivavaka ho anao manokana ho anao zay matsapa hoe misy fotoana ianao manofy dia nofinao miverina zazakely ianao fa na amin'ny limity zany na ihany koa manofy ianao efa nahazo baka dia miverina manala baka na manala CPE fa na ratsy milimity zany endrika afantaranao an'le fiainana miverina miambany zany zavatra teneniko anao zany hoe ianao niasa taloha dia am'izao efa miasa amin'ny toerana ambony dia ohatra niverina nofisinao miverina any amin'le asa ambany ianao amin'ny anaran'i Jesosy mipisesika ny fanamaloto tsy mahazo miazona nyreto olona irety intsony nara Jesosy nara Jesosy soka ny rivotro ny fanahy masina mitondra fanafahana nara Jesosy nara Jesosy ho anareo any an-trano any raiso ny fanafahana nara Jesosy nara Jesosy sakana sy ny barazy vaky amin'ny anaran'i Jesosy
tononiko fa tonga ho amin'ny fisongadinana ny olona any amin'ny toeram-pianarany misongadina izy mahay raha mahay zavatra ho tonga alohany amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny toeram-piasany misonitra voninahitra misonitra voninahitra misonitra voninahitra ary ho hita ny fisongadinany any amin'ny toerana misy varotra na misy tsena hiavaka izy amin'ny famarotana hiavaka izy amin'ny fambolena sy ny fiompiana hiavaka izy amin'ny zavatra zay ataony amin'ny anara maherin'i Jesosy. Tompo fotoana izao isongadinan'ny olona ho ataona ho aminy izany ary ho santariny amin'ity roa volana faran'ity ary iainany amin'ny volana amin'ny taona vaovao 2024 ny anaran'i Jesosy. Ivavako anao manokana izay marary apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao hoe anao ny famangin'Andriamanitra tsy ho tratra ny tanako ianao eny fa ho tratra ny tanan'Andriamanitra kosa amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona aretina androana dia mamoaka didy voalaza amin'ny Luka fanomena saina sy vava tsy azo lavina ary tsy maintsy ekena amin'ny anaran'i Jesosy. Madidy ny aretina miongotra dia miala sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny marary sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny marary sotra Tompo voninahitra teo anao ririany amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny marary any amin'ny vavoly any amin'ny aty any amin'ny sarakaty any amin'ny tsinay any amin'ny avokavoka any amin'ny fo any amin'ny faritra anabo any amin'ny loha any amin'ny maso any amin'ny sofony any amin'ny faritra ambany amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny herin'ny fanasitranana sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra tompony amin'ny asa mahagaga izay nataonao voninahitra teo amin'i Jesosy ririany. Amen. Isaorana anao ny aino androany ito amin'ity toerana ity. Isaorana ihany koa nareo any atokantrano nanaraka amin'ny Facebook direct. Ny tompo nahitanareo amin'ny fotoana manaraka indray. Tahina mihoatra tompoko. Samiary makatoerana tompoko dia misaotra an'Andriamanitra tsika sany amin'izay afatra nampitondra an'Andriamanitra mpanompony ho antsika rehetra izay tonga nanotrana ty fotoam-pivavahana ity sy ho anareo izay nanaraka an'izao fotoam-pivavahana izao tamin'ny alalan'ny Facebook amin'ny anaran'i Jesosy izay nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpolopony teo ho tanteraka amintsika rehetra. Alleluia. Dia misaotra ny pasteur ery mampionona ihany koa tsika tamin'izay afatra izay ka dia ho tahina tahaka izany ihany koa anie izy mianakavy sy ny fiangonana ao Toliara izay mitondra an'Andriamanitra azy ireo. Amen. Any filazana anankiray mafisiko amintsika rehetra dia izao tsara amintsika fiangonana ny mamonjy fotoam-pivavahana indroa anatin'ny alahady anankiray dia ny fotoam-pivavahana andavanina tolakandro anasanantsika zany na lay miditra amin'ny 12 ora na lay miditra amin'ny 2 ora dia amboarina ny programantsika dia tongavy anareo mamonjy an'izay fotoam-pivavahana zay amin'ny 12 na amin'ny 2 ora tolakandro mba ahafahantsika mamoky ny fanantsika satria efa manitsaka ny vanandro farantsika ary akoatran'izay mila fokisana sakafom-panatsara ny fanantsika no isika miandrandra fahasoavana avy amin'Andriamanitra amin'ny taona ity sy amin'ny taona ho avy iny. Raha mino ianareo dia amboary malaky ny programa ho arak'izany. Dia ho anareo tompony andraikitra ny groupe tsiraray avy ka maniry ny anobevety amin'izay ianareo hoe anobevety ny groupinay dia manantonay ianareo mba afako mandray lisinareo hoe reto avy ny groupe izay vonina anao bevety iandraikitra bevety dia tsy mbola tomboka amin'ny heriny akory le izy fa ho raisiko lista dia ho alamiko arak'izay lista tonga ty amiko aty zany dia ho ambara amintsika ofisialy ihany avy eo ny fisiny bevety atao amintsika zay zany no filazana petraka tompoko dia samy ho tain'Andriamanitra daholontsika rehetra andeontsika hitsangana
manao hira anankiray a dia orinan'izay dia amarana fotoana amin'ny alalan'ny vavaka isika tia tanana mafy tsika ho fiderahantsika ny tompo an-trany a dia raha tsika miravoravo miaraka amin'ity fotoana faraparantiny hoe tsy mantra intsony tokoa rehefa miaraka amin'i jesosy sady zany hoe tsy teny eto amin'ny vavanao zany fa ny tompony efa ampisongadina ny fiainanao manomboka eto a sady zany hoe ndeo tsika iravoravo amin'ny alalan'ity hira ity Se fama numana ve se misca taura inzuni mi fiana noi a cacciamuni mi va noreggia de cassi se fama numana ve si careggia non ti mi si mangi zuni al senso ma cara cantave si mangi zuni al senso si mangi zuni al senso toccare camminare si mangi zuni al senso toccare camminare mi tiene a cureccia al senso appena camminare mi va di cureccia sono città nizzuni di noreggia che mamira già del se fama numana me si sfata una naturi gli sono città nizzuni di noreggia che mamira già del se fama numana me si mangi zuni adesso magari camminare Tuna te soso, toccare camminare. Mi piana cureccia te soso, appena camminare. Mi guardi cureccia te soso, appena camminare. si mangi zuni a te soso, toccare camminare. Si mangi zuna te soso, toccare camminare. Mi tiene a cureccia te soso, anche la camminare. Mi va di cureccia te soso, anche la camminare. Assana tutte sigaretta mi signora canata abbiamo mangiato yara canne una yara canne yara canne una yara canne yara canne yara canne una yara canne si mangi zuna te soso, cambiare camminare. Si mangi zuna te soso, cambiare camminare. Di piana cureccia te soso, appena camminare. Di mani cureccia te soso, appena camminare. Buona pesca e si mangi zuna te soso, cambiare camminare. Si mangi zuna te soso, cambiare camminare. Mi piana cureccia te soso, appena camminare. Mi mani cureccia te soso, appena camminare. Chiamala
andriamanitro misaotranao zahay fa vita somatsara indray ny fotoam-pivavahana tamin'ity fidirana fandrony ity fitahina avy aminao no natoka zany totoa satsaka sandavana ary ianao no niakofanay sy nomena voninahitra teto ko ankehitriny raha ndeha ody izahay dia atsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy a misambatan'olona hitondra fahasoavana mody ary hitoetra amin'ny finoana mandrakariva fa miteto an'ity tokoa dia ho avanao zao fiangonana zao Andriamanitra ianao no omena voninahitra ny amin'izany rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen dia mirary santsika tompo a dia makaty daholo santsika rehetra mivoaka mba ahafahan'ny any velany